Izao no Jehova izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amakin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Riava malala ao amin'ny tompo, ampitiavana mandrakariva no anasananao indray amin'izao fanompoam-pivavahana ho an'ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama izao. Fanompoam-pivavahana izay iombonantsika riavana, na inona aretina eo aminao, na aiza toerana misy anao, dia miombona isika eo apotry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika, ilay efa nanolotra ny ainy, ilay efa niara-ny diakapoka rehetra ho fanasitranana antsika. Ny Salamo 3:3, Salamo 3:3 no iobonantsika riavana, iderahantsika ny tompo ka ny andininy voalohany 2 ary 7, dia raisitsika indray ny andininy 7:20 hatramin'ny andininy 2:20 farany. Salamo 3:3, andininy 3 voalohany ary ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Iarahantsika mankalaza ny tompo manao hoe: miobio an Jehova ianareo ry olo marina, fa mendrika ataon'ny olo mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo, mirafiram-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrapony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehova, famonjenantsika sy hampingantsika izy, fa izy no hifalian'ny fotsika, satria ny anaran'ny masina no hitokintsika. Jehova, aoka ny famindraponao hitoetra aminay, araka ny anantenanay anao. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra, ray zanaka fanahy masino, indreto izahay marary, tsy salama, ny ankonana rehetra, miara-midera sy mankalazanao. Faly tokoa izahay manana anao Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra hatrizay ary mandrakizay. Ilay Andriamanitra izay miondrika, mitsinjo anay. Ilay Andriamanitra manafaka anay. Ilay Andriamanitra mijoro, miaro anay, ampingy anay. Misaotranao indrindra izahay Tompo, afaka miombom-bavaka tahaka izao amin'ny anaranao, amin'ny alalanao. Mankasitraka ny asan'ny fanahinao masina, izay mamangy ny fonay tsirairay avy, ary anananay toky, fa eo anatrehanao tokoa izahay dia indray mpimaso no hitsinjovanao anay, ary mambomba anay taka nireny akoho ianao, manangona anay araka ny habean'ny fahasoavanao. Misaotra Tompo, fa izay manantona anao tsy mba misy lavinao, ary izay manantena sy miandrandra anao dia mahita soa.
koa dia atreo izao fanompom-pivavahana izao ary raiso manompofona eo anatrehanao mba andraisana indray ny famelombelomana avy aminao, ny fiainana avy aminao, ry Andriamanitra rainay eo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, faly tokoa isika afaka miombombavaka tahaka izao. Mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny fandaminany rehetra, misaotra azy amin'ny fanasitranana rehetra, ary indrindra ny finoana sy ny fanantenana ao anatintsika tsirairay avy. Ankehitriny dia iroso amin'ny famakiana ny soratra masina isika, izay andraisantsika indray ny hafatry ny Tompo. Vakitsika amin'izany ny filazantsara nosoratan'i Marka. Filazantsara nosoratan'i Marka, toko 2:20, ka vakitsika ny 20 hatramin'ny 20, dia toizantsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Filipianina, toko 4 ka ny 9. Filazantsara araka ny Marka, toko 1:20, 20 hatramin'ny 20, ary epistily ho an'ny Filipianina, toko 4, 9. Rehefa hitantsika izany ry havana, dia miara-mamaky isika, ary raha ohatra moa tsy afaka mamaky ny tsy salama, dia izay miaraka aminy no mamaky izany. Ho amintsika rehetra ry havana ny fahazavan-tsaina sy ny herin'ny fanahy masina hamangy ny fotsika sahady ao anatin'izany vaky teny izany. Marka, toko 1:20, 20, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny maraina raha nandalo Jesosy, dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera nahatsiaka nanao taminy hoe, Rabi, indro fa efa malazo ilay aviavy nozoninao. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, manana finoana n'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjara any an-dranomasina, ka tsy hanahanao am-pony fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy, dia ho azony izany. Koa lazaiko aminareo, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo, dia mino fa efa nandray anareo, dia ho azonareo izany. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo, dia mamela ny elony mba avelan'ny rainareo izay any an-danitra kosa ny elokareo. Filipianina, toko 4, 9. Aza manahy na inona, vaoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, ny tranga izay ambaran'ny apôstôly Marka amin'ity filazantsara nosoratan'ity ry havana, dia anisan'ny toe-javatra izay nahatalanjona tokoa ny mpianatra. Ny aviavy izay nozon'ny Jesosy dia maina hatramin'ny fakany. Zany Jesosy nanozona ny aviavy izany moa dia hitantsika eo amin'ny Marka, toko 1:20, ka ny 7:10 sy ny manaraka. Raha sendra nandalo Jesosy dia nisy aviavy tazany, nandrobona be raviny be, ary nona izy, dia nankeo izy ka nanantena mba hita voany, kanjo tsy nisy voany, dia Jesosy ny teny hoe, aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay. Zay zany le teny nataon'i Jesosy nanozonany an'le aviavy, aza misy mihinana vo aminao intsony mandrakizay. Ary dia renin'ny mpianatra izany. Ka rehefa niverina nandalo teo amin'ny toeran'io ry Jesosy ny mpianany, dia
maina ilay aviavy hatrany amin'ny fakany dia tsaroany Petera ilay teny nataon'ny tompo ary dia zay no ambaran'ny Marka tamin'ny andin'ny saotra masina ny vakitsika teo. Talanjona tokoa ny mpianatra ry havana ary gaga izy tamin'ilay hery tao amin'ny tenin'ny Jesosy. Talanjona tamin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra izy, tsy mbola fantany hoe Andriamanitra Jesosy, fa nisy hery tao amin'ny tenin'ny Jesosy. Ary eto dia mamaly moa Jesosy manomboka eo amin'ny andininy fa 20 ka hatramin'ny farany hatramin'ny andininy fa 15 ny vakitsika teo. Dia mamaly Jesosy manazava amin'ny Petera zany sy ny namany ary manoro lalana hoe ahoana ny ahitana vokany eo amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra, na hoe ahoana ihany koa no ahitana ny herin'ny tenin'Andriamanitra ny ahitana valim-bavaka. Zay no azavain'i Jesosy eto ry havana ary zany no afatra ho antsika amin'ity an'ity. Marina fa tsy misy resaka aretina eto fa misy zava-mahagaga anankiray. Ary Jesosy moa dia miteny eo amin'ny andininy fa 4 hoe na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo, zany hoe ao anatiny koa zany ny hoe aretina, ao anatiny koa zany zay mety hoe zavatra tsy takatry ny saitsika, dia hoe na inona tsy ferany mihitsy zany fa azotsika angatahana amin'ny vavaka izay dia manoro lalana ny tompo. Ka izay ry havana no afatra ho antsika hoe isika marary dia everina ry havana, arariny zany fa mba manatena isika ahita valim-bavaka, manatena isika ho afaka amin'ny aretina. Dia izao soratra masina izao no andraisantsika ny torolalana izay omen'ny tompo. Ka ireto misy teboka 5 ry havana zay entin'i Jesosy mampita amintsika ny ahatanteraka izany valim-bavaka izany. Voalohany indrindra dia hoy izy hoe manana finoanan'Andriamanitra. Faharoa dia hoy izy hoe mila manonona ary manambara izay irina sy andrasana isika. Zany hoe tonononao ilay izy ambaranao amin'ny vavaka zany dia hoy izy hoe amin'ny fo tsy misalasala, tsy mianahana, tsy misalasala zany ny fonao mangataka an'izay zavatra izay, manonona an'izay zavatra izay ao anatrehan'ny tompo. Fahatelo mila mahita sahady ny valim-bavaka. Hoy ny voalaza hoe dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo zany. Mino fa efa nandray, efa vita zany le izy, efa azo dia ho tonga. Tena fanamaritana ny finoana tokoa zany ry havana hoe ny finoana nge dia fanantenany ny amin'ny zavatra izay andrasana, fandresen-dahatra fa misy ilay tsy hitany maso kanefa antenaina. Fahaefatra, miandry ny fotoanan'ny tompo. Ary fahadimy, mandrodana ny hevitra rehetrarehetra zay mampisaraka amin'Andriamanitra. Dia ho raisintsika tsirairay ireo ry havana, mila mino an'Andriamanitra. Hoy ny voalazan'i Jesosy amin'ny andininy 12, manana finoana an'Andriamanitra. Raha mandinika isika ity Marka 1:12 ity, dia ahitantsika ny akaran'i Jesosy tao Jerosalema. Efa madivadiva ihany ho tonga ny fotoana zay anomboanan'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana, saingy mbola tsy miariary amin'reto jiosy ireto. Maro raha teo no mandaha izany fa hoe Jesosy io aneka Andriamanitra. Dia raha niakatra tao Jerosalema izy dia nioby azy ny olona. Efa manomboka iseho, efa manakaiky ny fotoana isehon'ilay voninahitry Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra azy. Dia rehefa mandeha izy sy mpianany hitantsika manomboka amin'ny andininy 12 ka nirosona ka any amin'ny tempoly zany dia hitantsika le hoe ny fanena tamin'ny nahita aviavy Jesosy
dia nanantena hitavony izy dia tsy nisy dia nampiasa ny teniny izy nanozona nampiasa ny teniny izy a dia tanteraka le izy zany dia efa fanehoan'i Jesosy sahady fa hoe Andriamanitra izy ary zay le tia nitenena tamin'ny Petera rehefa niteny tamin'ny Petera izy hoe manana finoanan'Andriamanitra te hiteny zany Jesosy hoe zany Andriamanitra fa tsy hoe mpampianatra fotsiny fa Andriamanitra manana an'izay fahefana izay ka raha miteny zany Jesosy ry havana tamin'ny Petera hoe mila manana finoanan'Andriamanitra fa na zovy zany hoe na iza zany rehefa mino an'Andriamanitra satria Andriamanitra no manatanteraka araka le nambarantsika hoe ny tenin'i Jesosy nanatanteraka an'iny rehefa mino zany tsika fa Andriamanitra no miasa ao anatin'izay zavatra iritsika zay zavatra angatantsika zay tsy vitantsika olombelona mila manana an'izay finoana izay sika zay zany ny voalohany indrindra ry havana tsy hoe mino fotsiny hoe misy Andriamanitra fa mino tsika hoe Andriamanitra mihitsy no miasa manatanteraka izay zavatra angatantsika sy irisika ary dia manome ohatra anankiray moa zany Jesosy hoe raha na misy nazovy izy milaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjerany an-dranomasina ka tsy hanahanao am-pony izy fa ino dia ho azony zany ny tiany Jesosy tenenina ry havana dia ny hoe na dia heverintsika fa zavatra hoe tsy azo tanterahina aza dia tsy misy fetrany mihitsy ny fahefan'Andriamanitra manatanteraka an'izany na inona tsy misy fetrany mihitsy ny fahefan'Andriamanitra hanatanteraka zava-mahagaga mila manana an'izay finoana izay isika indrindra ry havana isika izay manana aretina tahaka n'io tendrombohitra io aretina efa mihoatra zay mety ho fahalalana sy fahefana mitsabo marobe zany aretina zany mila manana finoana isika ary mila matoky isika fa tsy voafetra ny fahefan'Andriamanitra faharoa dia hoy izy hoe na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo mila manonona an'izay zany tsika ry havana ny finoantsika tsy mijanona fotsiny amin'ile hoe resilary tsika fa mahay manao ny zavatra rehetra Andriamanitra fa le finoantsika zany mila tena hoe aseho antsika mihitsy amin'ny alalan'ilay vavaka manonona le zavatra iritsika mangataka an'ilay faniritsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fo tsy misalasala zay le hoe tsy mianana tsy misalasala mihitsy ianao ary zay mazava-dehibe an'le tenin'i Jesosy ny teny hoe na iza hiteny amin'ity tendrombohitra ity zany hoe raha amin'ny sain'olombelona raha ny saina no miasa dia misalasala ianao ko tendrombohitra ve raha sain'olombelona no miasa dia misalasala ianao hoe zao aretin' zao ve zao olany zao ve dia nataon'i Jesosy mihitsy zay tena hoe ohatra farany lehibe indrindra amin'ny saintsika olombelona mila tsy misalasala mihitsy isika satria mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra mihitsy zany no manao ny zavatra rehetra tsy misy hoe fahaizantsika miteny an'ilay izy amin'Andriamanitra tsia ny anjarantsika fotsiny dia ny mangataka dia mivavaka ary dia amafisiny le ary amin'ny Filipianina moa zay ny namakitsika azy teo nandraisantsika azy hoe aza manahy na inona fa aoka sy ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra tsy misy fetrany mihitsy dia aza manahy fa aoka fotsiny ianao hivavaka dia ambarany moa hoe fifonana mba mifisaorana
dia iverenantsika iny a rehefa avy eo. Mangataka zany tsika amin'ny fotsy misalasala satria mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra. Teboka fahatelo a, hoy ny voalazany hoe minozy fa efa nandray ianareo dia ho azonareo zany. Efa mahita sahady a ny valim-bavaka, mifampitohy amin'le hoe tsy misalasala ny fonao, mahita sahady le valim-bavaka. Dia le ary amin'ny Filipianina moa miteny hoe aza manahy fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara amin'ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Teboka fahaefatra, miandry ny fotoanan'Andriamanitra, miandry ny fotoanan'ny Tompo. Hitantsika tsara fa nandeha Jesosy dia nahita n'le aviavy izy a, dia nanantena hitavoa izy sy nahita voa dia nozoniny le aviavy, dia fotoana hafa taty aoriana, efa andro hafa taty aoriana vao hoe ary nono maraina raha nandalo izy a, dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakan'le aviavy. Tsy voatery hoe teo no eo azony Jesosy natao zay ho teo no eo, fa tsy zay mihitsy ny planin'Andriamanitra, satria ozy izy hoe lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo, dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo zany. Zany hoe tena apetraky ny Tompo mihitsy zay le elanelam-potoana eo amin'le fotoana fangatahana sy le fotoana isehon'le valim-bavaka zay a, satria izay mihitsy le maneo an'le finoana tsy mihanahana, tsy misalasala ao am-po, ary miandry ny fotoanan'Andriamanitra. Andriamanitra riavana dia Andriamanitra manao ny zavatra rehetra ao anatin'ny filaminana sy ao anatin'ny rindra zay feno ny fahendrena sy ny fahalalana. Hitantsika fa raha nanao zao tontolo zao izy a, tsy tonga dia nataony zao tontolo zao dia nataony koa ny olona, fa nalefa ny tsikelikely zany ary efa taty amin'ny farany a, taty amin'ny andro farany fahenina vao natao ny olombelona, efa vonona daholo ny zavatra rehetrarehetra hahasambatra izany olombelona no arian'Andriamanitra izany. Andriamanitra dia manao zavatra ataontsika hoe matipaika, tsy amin'ny ora fotsiny fa atao hoe amin'ny segondra, ary dia tsy tara mihitsy Andriamanitra, manana ny fotoanany izy riavany. Hitantsika ombieny zany ao amin'ny soratra masina. Indraindray aza efa atao hoe amin'ny fijerin'ny olombelona hoe tara loatra, kanefa amin'Andriamanitra tsy tara, fa nisy antony no nanaovany an'izay. Tsaroantsika amin'izany ny tantaran'ny Lazarosy. Raha nanantona ny Lazarosy, raha nanantona ny Jesosy ny anabavin'ny Lazarosy, dia mbola tao anatin'ny tsy fahasalamany Lazarosy a, kanefa mbola tsy avy hatrany dia niroso Jesosy nanasitrana azy. Nisy planin'Andriamanitra tao, misy fampianarana lehibe tian'Andriamanitra ambara tao hoe raha mino angy ianareo dia tsy ho faty, ary raha maty ianareo ka mino ahy dia ho velona mandrakizay. Tian'Andriamanitra nampitaina mihitsy le hoe izy manana ny fahefana rehetra, ary izy no manome ny fiainana mandrakizay. Ny tantaran'ny Lazarosy a, dia hitantsika ao amin'ny Jaona, filazantsara nosoratan'ny apôstôly Jaona, toko faha 1:10, dia hitantsika eo amin'ny andininy voalohany, i Maria sy Marta zay tonga midodododo eo amin'ny Jesosy, mbola ao anatin'ny tsy fahasalamany Lazarosy. Kanefa hitantsika tsara rehefa tohizina amin'ny vaky teny a, fa maty Lazarosy vao tonga teo anatrehany Marta sy Maria Jesosy. Fa ny afatra tiany Jesosy nampianarina ny zareo tamin'io dia hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana,
izay minoa na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka minoa dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy Jesosy zany a tamin'i Maria. Filazantsara ny Jaona 1:15 misy antony avokoa eo amin'ny tompo, ka zava-dehibe ny miandry ny fotoanan'Andriamanitra eo amin'izay zavatra angatantsika ry havana. Ary teboka 5 ry havana, tsy ny kely indrindra fa ny tena lehibe indrindra aza, satria raha mamarana nyty fanazavana amin'ny Petera ity Jesosy hoe ahoana moa nahatanteraka n'iny fanozonany ny aviavy iny, dia mamaly izy eo amin'ny 15 hoe ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo dia mamela ny elony mba velan'ny rainareo izay any an-danitra kosa ny elokareo. Io ny teboka 5 ry havana. 5 ihany efa tsy ny kely indrindra dia ny fandrodanana izay hevitra rehetrarehetra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, izany hoe tena zava-dehibe amin'i Jesosy ry havana. Ary izay ny antony nanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana dia ny andraisantsika famelan-keloka, avitantsika fihavanana amin'Andriamanitra ray. Ka hoy izy hoe na iza manana finoana ozy izy, mino an'Andriamanitra, ka miteny amin'ny tendrombohitra eo mianjerany an-dranomasina dia ho tonga izany. Ary rehefa mangataka ianareo dia tsy mianahana ao am-ponareo, dia ataovy toy ny efa nahazo nareo dia ho tonga aminareo izany. Amin'ny fotoanan'Andriamanitra izany, kanefa lehibe indrindra, ataovy izay havita fihavanana anao amin'Andriamanitra. Ny helokontsika manko ry havana dia tena efitra jadona mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Mazava be izany ry havana. Rehefa hivavaka isika dia hoy ny apôstôly Paoly tany amin'ny Filipianina 4:1 hoe aza manana inona na inona faoka ny fivavahana sy ny fifonana. Eo le fifonana ry havana. Misy olona manana alahelo aminao ve? Ataovy izay ampilamina ny fifandraisana. Misy olona nananao alahelo ve? Ataovy izay ampilamina ny fifandraisana. Rehefa milamina ry havana ny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona amintsika, ary entintsika eo anatrehan'Andriamanitra izany, dia Andriamanitra mahatanteraka mandrakariva izay tena mahasoa antsika. Ry hava malala ao amin'ny tompo, ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao ankehitriny. Aretina mety efa ela no mitoetra eo aminao. Dia hoy ny tompo aminao amin'ity anio ity, manana finoana an'Andriamanitra. Manana finoana an'Andriamanitra, zany finoana ao an'Andriamanitra zany dia ahafahanao mangataka aminy ny fanasitranana. Manana finoana an'Andriamanitra, aza misalasala ao am-ponao, mianana ao am-ponao, fa tsy misy zava-mahagaga ny izay tsy hain'Andriamanitra. Aza ferana mihitsy ny fahefan'Andriamanitra. Zany finoana nananao zany dia efa ahitanao sahady ny valim-bavaka, na dia mbola tsy tonga eo am-pelatananao aza dia efa azony finoanao. Zany finoanao an'Andriamanitra izany dia anekenao tanteraka ny fiandrianan'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra, ny fahendren'Andriamanitra, ka iandrasanao ampatokiana ny fotoana izay hanatanteran'Andriamanitra ny valim-bavaka. Ary zany finoana nananao an'Andriamanitra izany no
mamporisika anao anamboatra ny fihavananao amin'Andriamanitra. Ka na inona tsaronao fa eloka sy fahotana vitanao dia hibebao zany ry havana. Indrindra izay antitra anteriny eto, indraindray manko ireny ohatrany tsy dia tena ataontsika ho zava-dehibe ny fihavanana. Raha ohatra ozy izy ka misy olona nananao alahelo dia mamela azy mba ho avelan'Andriamanitra koa ny elokao. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, mino afa izay hafatra nomen'ny Tompo atsika marary sy ny ankonana misy ny tsy salama izay dia tena ahitantsika tokoa ny voninahitr'Andriamanitra, ny herin'ny tenin'Andriamanitra izay tiany ho tanterahana eo amin'ny fiainantsika. Dia ho azy irery ry havana ny voninahitra, ho antsika rehetra kosa ny famindrapony. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra, ray zanaka fanahy masonao, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpanaony tsara ianao, misaotra noho ny amin'ny fitiavanao nanolotra ny Jesosy Kristy, zanakao malalanao, nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana mba hanananay fiainana. Ary zany sorona nataon'i Jesosy Kristy izany no mbola ahafahanay koa manantona ny seza fiandriananao Andriamanitra, ka hitondranay eo anatrehanao nivavaka amin'izao ora izao. Mifona aminao izahay satria miariary aminay ankehitriny fa Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra tianay ianao ary Andriamanitra te hanasoanay ianao. Fa mazana no misy izay hevitra mampisaraka anay aminao. Amin'ity ora ity Tompo, dia jereo ny olonao tsirairay avy ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny olana, ny zavatra manahirana, ny tsy fisiana. Jereo ny olonao izay mivavaka aminao. Omeo fo madio, sasao amin'ny ranao ny fonay Tompo, ary dia eto anatrehanao no anambaranay fa mamela ny eloko ireo izay nampalahelo anay izahay. Mamela ny elony izahay na tamin'ny teny nataony, na tamin'ny izay heverinay fa tokony ho nataony taminay nefa tsy vitany. Mamela azy izay Tompo, ary mitondra azy eo anatrehanao hoe mba vangio izy, ary dia ataovy mahafantatra ny hatsaranao Andriamanitra. Dia mamela ny elokay Tompo, izay rehetrarehetra nampalahelo anao vitanay, eny hatrany amin'izay fotoana ny fahazazanay tany aza. Mamela ny elokay ianao Andriamanitra, noho ny amin'ny rany Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay. Ary ankehitriny dia mangataka eo anatrehanao izahay, ny hanesoranao ny aretina rehetra izay mitambesatra aminay. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy, zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta, miala ny fanaintainana rehetra, miala ny fivotosana rehetra, miala ny aretina rehetra, na ny kanser, na ny coronavirus, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izany tsy manan-kery intsony amin'ny mpanompon'Andriamanitra, izay mino sy matoky ary miandry tokoa, miandrandra tokoa ilay voninahitry ny Tompo. Misaotra anao izay Jesosy satria afaka nangataka.
misaotra anao zay satria lehibe anao Andriamanitra. Misaotra anao zay satria tena mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana ianao. Misaotra anao zay satria tsy miovy ianao omaly anio ary mandrakizay. Misaotra anao zay satria tia anay ianao Tompo. Dia amin'ny anaranao Kristy mavonjy nanaovanay izany vavaka izany, ary dia voninahitra any amin'ny avo indrindra ho anao Andriamanitra, fiadanana ho anay, olona ankasitrahanao. Misaotra mpamonjy eo. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, ny fotoanantsika dia voafetra eto amin'ny onjam-peo fa azadino. Toy ny efa nahazo isika ry havana, mahaiza mankasitraka n'Andriamanitra, mahaiza misaotra n'Andriamanitra, dia rao izy miraha firam-baovao fa velona ny tompontsika. Raha sitrapon'ny Tompo dia amin'ny heriny ny toy izao tsika miombombavaka indray ary dia andray mandrakariva ny fitahiana avy aminy. Hotononina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsodrano ry havana, ho tanteraka amintsika tsirairay avy izany. Hitahy anareo anie Jehova, ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehova, ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehova, ka hanome anareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Finaritra ry havana. Izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio Vaovao Mahasoa, iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra, Rajona Son Pascal Lamivady.